dia mbola amin'ny fivaliana trano no ahafahany indray miaraka amintsika ao anatin'ny fotoana foy izay fampahirezantsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy tondrantsika zava-baovao akasika ny fanompoam-pivavahana izay matetika dininy olona amin'izao andro faran'izao izay mifanitsy indrindra ny amin'ny toe-javatra mitranga milohan'ny zavatra rehetra nefa mivavaka Jehovah-Andriamanitra ray eo misaotra midera ary mankalaza ny marinao izahay satria tokony androm-pahavelomana izay omenao anay dia ilanao nenina mandrakariva mba hafantaranay ny marina ahaizanay keo miaino ny fioanao anatin'ny toe-javatra mitranga rehetra na soa na ratsy mianjaanja eo anatrehanay famarina ny tenin'i Jesosy dia ny fitrangan'ireo loza maro isan-karazany amin'izao vanim-potoana izao izay manambara fa akaiky ny fiaviany eny amin'ny rahona lanitra anatrehan'izany tsy sitraka ao ny hafatesany ratsy fanahy fa mba ialany amin'ny lalan'ny ratsy mba ho velona izy izany indrindra no mahatonga ny tompo tsy mitsahatra fa dalidalanay amin'ny alalan'ny teninao mba hatonga anay hiverina amin'ny tena fivavahana marina magataka ny fanahinao masina mba hiasa ao anatinay tsirairay avy izay mandre zao avatra zao mba tsy hanamafo fa naiky hiondrika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ary kato ny marina izay ambaranao izay antoko ny famonjenao azy dia matoko sy meny fa ny zava-miafina izay maseho mombona melombelona ny fo mampanahy tsiraray avy hitondra fivaliana sy fanantenana dia mitenena Jehovah fa miaino ny bonomponao amin'ny anaranao Jesosy amen. Valona rabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanany tompo amintsika mandrakariva niditra tao amin'ny Isaia 8:10 isika izay niresahantsika ny fivavahana marina izay tsy hafa fa tena fivadikanina marina izay tsy hafa fa tena fitandremana ny sabata mankasitrahan'Andriamanitra ny zavatra tsikaritrantsika vao manomboka ao amin'ny 1 ny afatra Jehovah nampitaina tamin'ny Isaia dia izao ny voasoratra hoe izao ny fiantsonao fahazatao malemy asandrato ny feonao tahaka ny anjomara ka mbarao amin'ny oloka ny fahadisoany ary amin'ny taranaka Jakoba ny fahotany tsy verenantsika lava intsony ny zavatra kendren'Andriamanitra ao anatin'ny Isaia 8:10 fa famerenan'Andriamanitra ny olona mba miloniny mba hiondrika hamakafaka tsara ny soratra masina mba tsy hanolakolana ny tenin'Andriamanitra izay tsy miova fa tena hiverina amin'ny fahamarinana to dia hitondra fandringanana ho azy ao amin'ny 1 io dia ohatran'ny misy afatra petrak'Andriamanitra sy tsofana anjomara izay fanairana osika fa manenona ny tsofina ny anjomara misy zava-tsy marina izoran'ny olony mananotanina ny loza tsy dia handringan'Andriamanitra fa manoro vahaolana ho an'ny olona mba hahafahany amin'izany loza zany dia ny fiverenana ny tena fivavahana marina rehefa nahadiaditsika moa dia zavatra azo antoka tsy zavatra telo samihafa akory ny fivavahana sy ny fifadikanana sy ny fitandremana ny sabata fa zavatra tokana ihany ny tian'Andriamanitra ampitaina ao anatin'ireo zavatra ireo zavatra tena tokony ho hita ao anatin'ny fivavahana marina ny zavatra ambaran'i Jehovah kanefa Andriamanitra tsy mba metraketraka tsy mba manameloka izy mba hatonga ny olona hahatsapa ny fahadisoany dia na hariary na hanjahanja teo masony fahadisoany kanefa tsy vitan'izay fotsiny hoe araka ny eritreretin'ny olona hoe manameloka Jehovah fa nanambarako izy nefa ny marina tokony arahana sy ny tombontsoa ho azo ao anatin'ny fanatanterahana ny marina izay ambaran'Andriamanitra aminy lava ny fomba nanazavantsika ny Isaia 8:10 kanefa tsy miala tsika ao anatin'izy io fa mijery kosa
ny fifandraisan'izany am'izao andro iainantsika izao ao anatin'izay fitsofana ny anjomary zay nysaritana an'izay tsika fa vanim-potoana tena manirahan'andriamanitra ny olona zao mba hampitaitra ny olona manoloana ny loza zay efa hiatra mba tonga ny olona andray fanapahakevitra hiala am'izay loza zay angataka ny fiarovan'andriamanitra kanefa io andriamanitra io tsy manery manaja ny safidiny tsiraray avy de tahaka atsika ao anatin'izao fampianaran'izao ao anatin'izao fampahirezan'izao ambara fotsiny marina fa tsy misy fanerena akory fa manany safiditsika isika fa saingy le safidy zay raisitsika de fomba n'andriamanitra ny manambara zay mety ho vokany na tsika akatony teniny na tsika an-tany teniny tsy afa manoatra eo anatrehan'izay io andriamanitra io fa manoro ny lalana tokony izorana fotsiny izy rehefa nijerevantsika nefa zay le hoe fitsofana anjomara zay tanjona kendren'andriamanitra mba tonga ny olona ho tonga ny fivavahana marina ary fantatra ny tena fifadikanana marina ary hatsapan'ny olona fa ny fanimpom-pavahana voatendriny Jehova mididy faefatra didy zay nomeny hatramin'ny zanak'Israely de ny fitandremana ny sabata de ao anatin'izay fitsofana ny anjomary zay famerenana ao amin'ny tena fivavahana marina satria antombotra ny loza tsy mbola miatra ny loza raha ny tena marina ho an'izay mandre fa misy nefa karazana toe-javatra mitranga am'izao vanim-potoana zao zay anairan'andriamanitra ny olona tsy amin'ny alalan'ny teny takan'izao fotsiny ny anjomara zay tsofina fa amin'ny alalan'ireo famantarana maro isan-karazany nambaran'i Jesosy Kristy any amin'ny Matteo 4:20 hoe melohan'ny fiavian'i Kristy de zao daholo ny famantarana hitranga mpampianatra sandoka faminaniana sandoka Kristy sandoka firenena hitsangana iady amin'ny firenena fanjakana iady amin'ny fanjakana mangatsika ny fifankatiavan'ny maro isy ny loza mosary amin'ny tany samihafa reny de fa karazana anjomara tsofin'andriamanitra fa manantanina ny loza faratapin'izay hiatra am'izao tontolo zao ary teo indrindra natonga atsika nyresaka satria ny vanim-potoana zay nitsahatsika nanomboka hatramin'ny faefatra amby roapolo ny volana septambra de niditra tao anatin'le volana fafito ara-baiboly isika zay ambarany hoe volana tisri ary nijeritsika ny fanimpom-pivavahana tokony ho tanterahana ao anatin'izay volana fafito zay ambarany soratra masina mazava tsara de ny fanimpom-pivavahana makasika ny andro fanavotana ary rehefa tena jerevana ny afatra ao anatin'izay andro fanavotan'izay Levitikos 7:20 zay fa natomboka nyvaky atsika fa nanomboka hitondra fanazavany miezaka mba hitondra zavatra tsotra mba fa atsika manakatra ny zavatra ambaran'andriamanitra fa tanjona kendren'andriamanitra nge de natonga atsika mba hiondrika ao anatin'ny soratra masina ary amakafaka tsara zavatra takiny ny tenin'andriamanitra ao anatin'ny Levitikos 7:20 soramandry moa de hoe lalàna ny amin'ny fanamasinana ny fotoam-pivavahana voatendriny Jehova fa tsy voatendry ny fiangonana Levitikos 7:20 indiny 7:24 ka hatramin'ny 7:20 ary Jehova ny teny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely hoe ny andro voalohany amin'ny volana fafito ozy de ho andro fitsaharana ho anareo de fahatserovana amin'ny fitsofana trompetra ho fivoriana masina za manao tao zavatra akory ianareo fa manatera fa anatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehova zay le baiky nomeny Jehova mahakasika le volana fafito zay a raha ny fanisan'andro ara-baiboly de ny fiatombohan'izay volana fafito zay tamin'ity taona 2024 ity de ny 2024 ny volana septambra ary ny farina amin'ny 2025 ny volana oktobra misy an'izay volana fafito zay ary ny fanimpom-pivavahana takiny Jehova ho tanterahana de ny fanimpom-pivavahana makasika ny andro fanavotana ary ny baiky omeny Jehova de fahatserovana amin'ny fitsofana trompetra ho fivoriana masina ozy ka na
mitsoka trompetra na mitsoka anjomara zavatra iray ihany ny tiany Jehova ampitaina ao anatin'izany rehetrarehetra zany, de misy fanairana ny olona, fa misy loza mananontany vokatry ny fiodinan'ny olona de miantso ny olona iverin'Andriamanitra. Ary ny fiverenana am' Jehova de ny fiverenana amin'ny fivavahana marina, fiverenana amin'ny fifadikanana marina, fiverenana amin'ny fitandremana ny sabata. Ary zay no nahatonga antsika ny resaka nanatsidika rehefa tena jerevana ny Isaia 7:20 le zavatra ambaran'Andriamanitra mahakasika ny fivavahana marina, fifadikanana marina, fitandremana ny sabata de azo fitinina ao anatin'le hoe andro fanavotana. Zany hoe ny Isaia 7:20 de fanambaran'Andriamanitra ny andro fanavotany Jehova. De io no adiaditsika hoe inona ny ifandraisan'izay am'ty volana hitsahantsika ity, inona ny ifandraisan'izay amin'ny fiainan'ny fivavahana ety am'ty zao tontolo zao ty, inona ny ifandraisan'izany ny amin'ny zavatra takian'Andriamanitra sy ny toe-javatra mitranga am'izao vanim-potoana zao. De io no adiaditsika makasika an'izay volana fafito zay, na fomba filazan'ny soratra masina azy de hoe volana Tisri, fanompom-pivavahana, fanavotana. Rehefa jerevantsika nefa ny zavatra mitranga tao anatin'ity taona 2024 ity, de nisy zavatra ohatran'ny nahagaga ny fiverimberenana n'le andro fafito, de ny andro sabata, zay sabatan'i Jehova fa tsy sabatan'ny Jiosy tsy sabatan'ny Israely fa sabatan'i Jehova, zay nanomezany didy mba ho tandreman'ny olona. Fa ny zavatra tsikarotsika ihany koa de ny fanindrina mafy ny Pasika tam'ty taona 2024 ity. Ary na de efa tonga ty amin'ny volana septambra ary tsika misy antony ihany koa matoa resahantsika ny andro fanavotana. Ka raha jerevana Isaia 7:20 tena fitsipika mba hatsapan'ny olona ny andro voatendrin'i Jehova de ny andro fanavotana. Mety ho vaovao amintsika ny mandre izany hoe inona koa zany fampianaram-baovao zany, inona koa zany volana fahafito izany, inona koa zany volana Tisri zany. Fa saingy ny andro fanavotana fatapatatry ny fiangonana rehetra, fa saingy ny mahavarina de zao tsy de misy manazavana izy io, satria misy zavatra takian'Andriamanitra ho tanterana de ny fiverenana aniny. Ary ny zavatra adin'ny olona nefa de ny fidiran'ny Satana tsehatra anakona ny famarinana mba hatonga ny olona izotra ho any amin'ny lalan'ny fahaverezana. Ny afatr'Andriamanitra nefa de mitaona antsika izotra ho amin'ny lalan'ny famonjena. Ka raha mijery an'izany rehetrarehetra zany de ohatra ny mampatsiaro ny tenin'ny Jaona apôstôly any amin'ny epistely voalohany zay nisoratany toko voalohany ny 7, ohatra ny zava-baovao amintsika mifandrenesana azy. Kanefa de zao tsara ny lazain'ny Jaona, ry malala ozy, tsy didy vaovao ny soratako aminareo fa didy ela zay nanananareo hatrizay hatramin'ny voalohany. Rehefa tena dinihana zany zany volana Tisri zany, zany andro fanavotana zany, tsy didy vaovao zany, ohatrany didy vaovao amin'ny olona. Kanefa ozy ny lazainy didy ela satria nahoana efa hatrany am-boalohany angena fa voasoratra tao anatin'ny Baiboly zany fa tsy nisy nandinika, tsy misy manazava. Inona mipetraka an'izany am'izao andro faran'izao? Ny didy ela ozy de ilay teny efa renareo, ary koa didy vaovao no soratako aminareo de ny zava-marina eo aminy sy eo aminareo, satria miala ny maizina ary ny mahazava-marina no mahazava ankehitriny. Inona ny mahadidy vaovao azy? Tonga ny vanim-potoana mitsofan'Andriamanitra trompetra anokafana ny masom-panahin'ny olona ahatakatra ny zava-miafina ao anatin'le didy ela zay ao anatin'ny Baiboly zay natao atsirambina ka tsy nazavaina tamin'ny olona. De ohatran'izany raha mijeritsika na ny resaka sabata na ny resaka Pasika tena ohatran'ny safosafona fotsiny fa tsy tena miditra lalina ao anatin'ny famarinany tenin'Andriamanitra. Ka ny andro fanavotana de didy efa ela le izy, fa saingy voasarona tao fa ny mahadidy vaovao azy de zao miala ozy ny maizina,
mazava marina no mahazava ankehitriny, zany hoe manomboka hazavaina zany mba hahatonga ny olona andiny tena manoloana ny fanolovan-tenany eo anatrehan'Andriamanitra. Ny zavatra manaitra ao anatin'ity andro fanavotana ity de ohatra ny misy fifandraisany amin'ny Pasika ihany koa le izy, satria ny zavatra nambarany hoe mitenena amin'ny zanak'Israely hoe ny andro voalohany amin'ny volana fahafito de ho andro fitsarana ho anareo, de fahatserovana amin'ny fitsofana trompetra ho fivoriana masina. Ka mitsika mahatsikaritra fa raha hitondra ny fanafahana ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta Jehova, de naniraka amin'ny Mosesy izy ary nanendry ny volana voalohany tamin'izany vanim-potoana zany. Hitantsika eo amin'ny Exodosy 12, ny andiny voalohany sy faharoa, ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy sy Arona teo amin'ny tany Egipta ka nanao hoe ity volana ity ho voaloham-bolana ho anareo, de ho voaloham-bolana amin'ny taona ho anareo. Misy akongeza be izy io satria ho volana voalohany io no volana voatendrin'i Jehova mba hanafahana ny zanak'Israely ho afaka ao anatin'ny fangejaniny Egipta, mitondra fahoriana, mitondra fahaisana tao izy. Kanefa ny fivoahany tao zay fantatritsika tsara ary mazavaina teto de tamin'ny alalan'ny loza tsy nisy toa azy nitranga tao amin'ny tany Egipta, ny fandriganana loza folo nandeha tao, tsy iverenantsika lava zay nefara tamin'ny fandringanana ny matoa rehetra tao amin'ny tany Egipta, ary nisy ny fepetra napetrak'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely mba ho tandremany de ny fihibohana fanatetiavana ny raha ny zanak'ondry amin'ny tolam-baravarana sy ny tatom-baravarana, famonoana ny zanak'ondry tsy misy kilema, ary miandro ny baikon'i Jehova. Ary zay no nahatonga azy hoe tanàna mahery sandrina intsitra nitonan'i Jehova anareo voaka tamin'ny tany Egipta, zany nandediny Jehova anareo hitandrina ny andro sabata, misy fifandraisana amin'ny andro sabata. Fa zany rehetrarehetra zany de loza mitatao, ka ratsy nanana tanteraka ny baika napetraka Jehova tamin'ny andro Pasika ny zanak'Israely, de ringana tahaka ny Egiptianina ihany. Fa saingy ny ainy le trompetra zay nitsofina, kina moa ny trompetra zay nitsofina de ny tenin'Andriamanitra mba ho fierovana tsy tonga loza fa ny zanak'Israely hitondra fanafahana ho azy, de nanendry io volana voalohany io. De jereo tsara nge ny andin'ny fahatelo hoe ny andin'ny fahatelo mitenena ianareo amin'ny fiangonana de ny Israely rehetra ka manova hoe amin'ny andro fahafolo amin'ity volana ity de oka samiaka zanak'ondry ray avy izy rehetra araky ny fianakaviany, de zanak'ondry ray avy ho an'ny isatrano. De raha iverenantsika Levitikosy 3:20 andro fitsofana trompetra osika, zany hoe misy filazana loza fanairana. Raha amin'ny Isaia 9:20 de fitsofana anjomara fanairana, ary ao anatin'izay fanairana zay de fanambarana ny fahadisoan'ny olona fa tsy mbola mandrinika an'Andriamanitra, fiantsonan'ny olona hiverina ho amin'ny tena fivavahana marina mba tsy hahatonga ny loza ao aminy. De tahaka an'le afatra nampitaina tary amin'ny Exodosy 12 mahakasika ny Pasika, misy zavatra ho tanteran'Andriamanitra ao, ary misy loza hienjera amin'ny tany Egipta natrehan'ny zanak'Israely zany. Fa nisy nefa fepetra napetraka kosa tamin'ny zanak'Israely de ny fangalana n'le zanak'ondry amin'ny andro fahafolo amin'le volana voalohany ara-baiboly, volana Tisri. Fa ty inona ny ifandraisany amin'ity andro fanavotana ity? De vaketsika ny andininy fa 20, ny andininy fa 20 ka hatramin'ny andininy fa 20. Ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe amin'ny andro fahafolo amin'izany volana fahafito izany de ny andro fanavotana isy fivoriana masina ho anareo, ary ampahory ny tena anareo ianareo ka natitra fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehova. Tary amin'ny andro fahafolo amin'le volana voalohany de maka ny zanak'ondry tsy misy kilema, mitahiry izany, ary amin'ny ariva amin'ny 24 volana Nisanina no hamonoana an'izay zanak'ondry zay. Fa eto nefa ny zavatra ataon'i Jehova
de ty amin'ny andro fafolo am'izany volana fafito zany de ny andro fanavota misy fivoriana masina ho anareo ary ampahory ny tenanareo ianareo ka anatitra fanatitra atao amin'ny hafa ho an' Jehova misy koa fanatitra takian' Jehova ho ateriny ary rehefa tena jerevana zay le fanatitra zay somary lalindalina fa arabaky teny taty amin'ny testamenta taloha de mitovitovy amin'ny zavatra nytakiana tamin'ny andro pasika ihany io zavatra io fipetrahan'le andro fafolo zay etonoany andro fanavotana io ao anatin'le volana tisy zany hoe fiomanana ny amin'ny fanavotana ataon' Jehova de inona ny bakeon' Jehova zay misy fifandraisany am'le didy fa efatra aza manao raharaha kory ianareo am'izany andro zany fa andro fanavotana zany hanaovana fanavotana ao anareo eo anatrehan' Jehova Andriamanitra reo zany hoe io volana fafito io ny fotoana voatendrin'Andriamanitra hanaovana fanavotana ho an'ny olona ary baky tena izy tam'izany fa ho hitantsika moa fa hijery ny zava-panahytsika sy hijery hoe inona daholo ny zavatra mitranga tamin'io volana fafito io ny fampipovavahana mitaken' Jehova zay ho tanterahan'ny olona tsy ho jerevantsika amin'ny antsipiriany ka mety ho sarotsarotra amitsika ny atakatra n'izany rehetrarehetra zany fa ny anindrina fotsiny lay didy ela efa nisy hatram'izay kanefa didy vaovao ankehitriny satria miala oziny maizina ary mahita mazava ankehitriny isika de io vanim-potoana io zany no vanim-potoana zay hanaovana fanavotana ho anareo izy tsy le fanafahana tare amin'ny pasika satria misy zavatra mitovy kanefa misy zavatra ohatra ny samy hafa kely tary fanafahana ny zanak'Israely hiala tao amin'ny fangejan'ny tany Egipta fa eto indray de fanavotana zany hoe famonjena ny olona anaovana famonjena ho anareo fa ny zavatra hapetrany tsara ny 1970 fa ny olona rehetra zay tsy mety mioro izy am'izany andro zany de fongorana tso amin'ny fireneny zay le hoe tsy mety mioro zay de raha dika rehefa jerevana ny dika teny de hoe ny olona rehetra zay tsy mety mifady anina am'izany andro zany de fongorana tso amin'ny fireneny de fantatritsika tsara fa vao miresaka fifadikanina de ny dikana de miresaka fivavahana marina ny olona rehetra zay tsy mety mivavaka marina de fongorana tso amin'ny fireneny kanefa ny fivavahana marina de fifadikanina marina de fitandremana ny sabata ny olona rehetra zay tsy mety mitarina ny sabata de fongorana tso amin'ny fireneny ary ny olona rehetra zay manao raharaha akory am'izany andro zany ozy de fongorako tso amin'ny fireneny aza manao raharaha akory ho lalàna mandrak'izay amin'ny taranankareo hatramin'ny tara faramandimby zany eny am'izay rehetra honenanareo ho tena andro fitsarinao anareo zany ary ampahory ny tenanareo ianareo amin'ny andro fasivy amby volana rehefa ariva ka hatramin'ny ariva ka hatramin'ny ampitso ariva no hitandremanareo ny andro fitsaharanareo zany hoe misy zavatra takiany tenin'Andriamanitra manomboka hatreo raha dika amin'ny teny tsotra de Isaia 7:10 ange miverena amin'ny tena fivavahana marina miverena amin'ny tena fifadikanina marina mampahory tena ny dikany mifadihanina zay nyresantsika eo ny fifadikanina ange tsy fomba tanterahana ao anatin'ny ray andro de hitantsika moa famarina an'izany rehefa mijery ny te andro fanavotany be fa fiainana tokony hiaina ny zanak'Andriamanitra zany zay miandrandra fanavotana eo anatrehan'Andriamanitra de raha toizantsika ihany ny 9:7 hatramin'ny 9:7 ary Jehova ny teny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely hoe amin'ny andro 15 amin'izany volana 10 zany no etomboany andro firavoravona fitoerana amin'ny trano ratsakazo afotoana ho an'i Jehova ary amin'ny andro voalohany de isy fivoriana masina aza manao tao zavatra kory afotoana no anaterinareo fanatitra tao amin'ny hafa ho an'i Jehova ary amin'ny andro fahavalo de isy fivoriana masina ho anareo koa ka anatitra fanatitra tao amin'ny hafa ho an'i Jehova ianareo fara fivoriana zany ka aza manao tao zavatra kory zany hoe ary amin'ny andro 15 ny zavatra nisy nefa tary amin'ny pasika de tamin'ny 14 andro 14 namonona ny zanak'ondry tsy misy klema ary tamin'iny vanim-potoana namonona ny zanak'ondry tsy misy klema iny ny imboka ny zanak'Israely ny rana tetina tamin'ny tatam-baravarana sy ny tolam-baravarana
ny zanak'ondry tsy misy klemy zay le tandindony fandraisana an' jesosy zay tsy hafa fa tandindony ny nafatesan'i jesosy teo amin'ny hazo fijaliana finanana ny zanak'ondry tsy misy klemy de tandindony fandraisana fanasana tompo miaraka amin'ny mofo tsy misy mahasirasira fa rehefa vita zay rehetrarehetra zay de ohatra ny taridalana antsika hoe ny fivoahany zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta tsy tamin'ny fahaefatra amby folo ny volana anisany fa rehefa tapitra tanteraka ny zavatra nitakiany Jehova tamin'ny fahaefatra amby folo ny volana anisany de navoaka ho afaka izy ary zay no tsindrina eto amin'ny andro fadimy amby folo am'izany volana zany no etombohany ny andro firavoravona fitoerana amin'ny trano ratsakazo zany hoe ao no misy fifaliana manomboka ny fanavotana ny zanak'Israely fa saingy misy zavatra samy hafa satria taria amin'ny eksodosy zanak'ondry tsy misy klema novonono marika ny tandindony fahafatesan'i Jesosy Kristy aty fanavotana de isy famonoana an' Jesosy indray mandeha ve de eo zany misaritana an'izay tsika inona ny zavatra tian'Andriamanitra ampitaina amintsika ao anatin'ny andro fanavotana am'izao andro faran'izao ary amin'ny Levitikosy toko fahaenina amby folo ny andiny fa sivy amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby telopolo de zao ny voasoratra hoe ary zao no lalàna mandrakizay ho anareo amin'ny andro fahafolo amby volana fahafito de akampahory ny tenanareo nareo ary tsy hanao raharaha akory na ny tompotany na ny vahiny eo aminareo io le fitombohan'ny andro fanavotana fa am'izany andro zany ozy no anaovana fanavotana ho anareo hanadiovana anareo ka de hadio ho afaka ny fahotanareo rehetra eo anatrehan'i Jehova ianareo ho tena andro fitsarana ho anareo zany ka hampahory ny tenanareo ianareo ho lalàna mandrakizay zany ary mpisorona zay hosorona sy tokana ho mpisorona isolony rainy de hanao fanavotana ary hitafy ny fitafiana rongony fotsy izy de ny fitafiana masina de hanao fanavotana ho an'ny fitoerana masina izy sy ho an'ny tranolay fionana sy ny altara sy ny mpisorona ary ny olona rehetra ny fiangonana ho lalàna mandrakizay ho anareo zany anaovana fanavotana ho an'ny zanak'Israely indray mandeha isan-taona ahafahany amin'ny fahotany rehetra zay le fanavotana fanadiovana ny olona ho afaka tanteraka ny fahotany mba tsy hatonga azy hanota intsony hatreo marina ve zany raha ho raisitsika ara-baky teny fa misy zavatra tian'Andriamanitra ampitaina amin'ny olona ao anatin'izay andro fanavotana zay natonga atsika miresaka hoe andro fitsofana trompetra fa Andriamanitra mitaridalana antsika atakatra ny zavatra tiany ampitaina ao anatin'ny Isaia fahavalo amby dimapolo andro fitsofana anjomara ka na ny fitsofana trompetra na ny fitsofana anjomara de ny zavatra voalohany ambaran'i Jehova de zao hanjahanja ny fahadisoana sy ny fahotana tsy ho fanamelohana fa mba ho fantatry ny olona lalandiso ny izorany te hanavitra Andriamanitra de taona iverina ho amin'ny marina mba tsy hatonga ny loza etraika aminy kanefa zay fiverenana amin'ny marina zay amin'ny alalan'ny fampahoriteny raha ny Levitikosy toko fahaenina amby folo sy ny fahatelo amby roapolo zay manamarina ny zavatra tian'Andriamanitra ampitaina ao anatin'ny Isaia fahavalo amby dimapolo ny zavatra ataon'ny olona mivavaka marina ny zavatra tokony ataon'ny olona mitandrina ny sabata marina mba ho ankasitrahan'Andriamanitra ny fivavahana ho ankasitrahan'Andriamanitra ny fampahoriteny ho ankasitrahan'Andriamanitra ny fitandremana ny sabata ary aty amin'ny andro fanavotana no ahitantsika zay zava-miafina tian'Andriamanitra ampitaina amin'ny olona zay tsy azakazakitsika satria mety ho vaovao misofotsika kanefa araka ny tenin'ny Jaona hoe tsy didy vaovao nge fa le didy ely zay farenareo ihany fa saingy ny madidy vaovao azy de zao miala ny maizina ary mahita mazava ankehitriny ary zay maizina miala zay miala ao anatin'ny fitaka taon'ny devoly am'izao andro faran'izao ka tsy aizantsika mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra amin'io famantarana maro isan-karazany trango io miteny foana anke Andriamanitra raha ty taona roa amby roapolo sy roa arivo ity ohatrany hoe tena tsy sitrapony tena nge mitondrana an'izany rehetrarehetra zany ka mety eritreritra ny olona hoe fa nevatevahana ny zavatra mahazatra ny fiangonana ve mahatonga ny fitoriana
tsy fa matahotra ny tenin'i Jehova raha naniraka pitily izy fa isy loza hitranga kanefa le pitily zay nirahana tsy nitsoka ny trompetra na ny anjomara mba hampitaitra ny olona de ho adiniko amin'le pitily ny ranony olona noho izay zavatra zay nomen'Andriamanitra fahazava-tsaina ahafantatra ny marina de araka ny tenin'ny Paoly apôstôly elozako raha tsy mitory ny filazantsara satria ho adinina amiko marina tsy ambarako amin'ny olona de faly ve ny tena olona mpitory filazantsara marina mahita ny olona be de be horingana ho very tsy mahafaly ny olona miaraka amin'Andriamanitra zany kanefa natoriana raha ny marina sy ny olona rehetra koa ny tena andray an'izany ary de ny zavatra mitranga raha ny famarina ny soratra masina na de mandre aza ny fiangonana rehetra tsy ny fiangonana rehetra koa no anaiky izany noho izany fitoriana filazantsara de tena hitanao ny famonjena kanefa ny famonjena tsy miankina amin'ny fiangonana tsy miankina amin'ny mpitandrina tsy miankina amin'ny olona tsy miankina amin'ny vady tsy miankina amin'ny zanaka miankina aminao sy ny fiverenanao amin'ny tenin'Andriamanitra noho izany reo olona azo atao atsirambina ny fiainam-panahintsika matorentsika zao afatra zao mamindra voandriamanitra tsy te andringan'Andriamanitra tsy mbola vanim-potoana ahatongavany loza amiko so aminao zay mandre zao afatra zao fa miala nenina fon'Andriamanitra kanefa tonga amin'le tenin'i Jesosy Jaona toko 9 ary zay ny zavatra tian'i Jesosy ampitainy Matthieu toko 4 aloha mivaky itsika andininy fa 4 hotoriana am'izao tontolo zao ty filazantsara fanjakana ty hovavolombelona ny firenena rehetra vo tonga amin'ny farany zany hoe tsy maintsy andre ny famarina an'izao tontolo zao zay vo tonga ny farany anaraka ny olona safidiny tsy anaraka ny olona safidiny zany fanarahana ny tenin'Andriamanitra misy vokany fandavana ny tenin'Andriamanitra koa misy vokany ary ary amin'ny Jaona toko 9 ohatrany mampieritreritra le tenin'i Jesosy Jaona toko 9 ny fiazonana marina kere olona mahatonga fialonana mahatonga fanenjena mahatonga fampijaliana mahatonga faneva-devana Jaona toko 9 andininy fa 7 katram'ny 12 zany zavatra zany manodidiko anareo mba hifankatiavanareo raha alan'izao tontolo zao ianareo izy de koa fantatrareo fa za efa ala ny talohanareo Jesosy no miteny eto raha naman'izao tontolo zao ianareo de ho ti azy zao tontolo zao satria tsy naman'izao tontolo zao ianareo fa za efa nifidy anareo am'izao tontolo zao de halan'izao tontolo zao ianareo tsarovy ny teny zay nolasaiko taminareo hoe ny mpanompo tsy lehibe noho ny tompony raha nanenjika izy anenjika anareo koa ary raha nitandrina ny teniko izy de hitandrina ny anareo koa fa zany rehetra zany ozy nataony aminareo noho ny anarako satria tsy malala zay naniraka izy maninona no mitranga zany de ozy Jesosy no hatonga azy manao an'izany nge tsy malala zay naniraka ndikany tsy mahafantatra an Jehova ary ny olona manahoana no tsy mahafantatra an Jehova raha mijeritsika ny Ezekiel toko fa 20 efandresahantsika tamin'ny fanazavana mahakasika ny andro fafito ny famantarana ho an Jehova sy ny olona Ezekiel toko fa 20 de ny andininy fa 20 de zao mivoasoratra ary manamasina ny sabatako mba ho famantarana ho amiko so aminareo de fantatrareo fa izano Jehova Andriamanitrareo rehefa resy lahatra ianao ka manamasina ny sabata de ahafantatra an Jehova rehefa tsy resy lahatra ianao mahakasika ny sabata ny fivavahana marina ny fivadikanana marina resaka ka atao re olona tsy mahafantatra an Jehova satria Jehova ny tena naloko ny vavany tsy miova zay nolazainy molitra ozy tsy misy hovako ny famarinako tsy avadika fa maninona anao vadika amin'ny famarinany teny Jehova de ozy Jesosy zany rehetra zany nataony aminareo noho ny anarako satria tsy malala zay naniraka izy satria le fivavahana tsy araky ny tokony ho izy ny andininy fa 20 raha tsy tonga ka ny teny taminy
tsy nanan-keloka izy fa ankehitriny kosa de tsy misy fialana azony atao amin'ny elony. Mampatahotra le tenin'i Jesosy, raha tsy mandre ny olona de tsy manan-keloka izy, kanefa tsy maintsy hotoriana am'izao tontolo zao ty filazantsara ny fanjakana ty zay vao tonga ny farany. Tsy maintsy ampahafantarina ny olona fivavahana marina, fivedekanina marina, fitandremana ny sabata nikasitrahan'i Jehova. Tsy maintsy ampahafantarina ny olona nisy hafa 7:20 zay mira tena andro fanavotana. Tsy maintsy ampahafantarina ny olona ny andro fanavotana sy ny zavatra ndrasan'Andriamanitra amik'izao aminao am'izao andro faran'izao, mba tsy hatonga atsika amin'ny vanim-potoana anankiray rasanatria ka tonga ny tenin'i Jesosy miala amiko anareo mpanao meloka de tsisy ilaza tsony. Zay nge tsy nalaly satria raha tsy tonga osika ny teny taminy tsy nanan-keloka izy, fa ankehitriny tsy misy fialana azo ataony amin'ny elony satria nandre ny sofiny ka zao fampahirezana zao tena raiso fisotoman'Andriamanitra atsika avao anatin'ny maizina amin'ny mazava mba mikafana amin'ny masom-panahintsika mba tena ho tonga amin'ny tena fivavahana marina tena mikasitrahan'i Jehova, tsy hatonga fandrikanana anao atsika fa hatonga fanavotana. De manana faharetana hatranytsika manoloana ny tenin'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra no manafaka atsika araka ny tenin'i Jesosy efa nyteny kosa ny marina anafaka anareo tsy ho andevo, tsy mahamenatra miverina ho amin'ny laoniny, every ny fiainam-panahintsika, every ny fiainana mandrakizay atsika, zakinona amin'ny fiangonana, zakinona amin'olona, ankiny amin'ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery any hivavakitsika. Saotranao Jehovah Andriamanitra ray, no ny teny zay nomenao ndray teny hafahafa ary marina tokoa ny tenin'izao hoe tsy didy vaovao ange efa didy efa ely zay efa nosoratana taminareo, fa ny mahadidy vaovao azy de miala ny maizina manomboka mazava. De rangatahana aminao Jehovah Andriamanitra ray mamindra fo amin'ny olonao izay vela ifikitra amin'ny zavatra mety ho levina ety amin'ity zao tontolo zao ty na amin'ny olombelona mety maty, fa mampianara ny vaokanao hifikitra tanteraka aminao, ahafantatra marina aminao, kanefa ny lalina soritanao de ny fitandremana ny sabata ihany no ahafahana mahafantatra anao Jehovah Andriamanitra ray. Atoko sy mino izay fa mamindra fo ianao mialana ny mandrakariva, mbola mitsoka ny trompetra sy ny anjomary ampitaitra ny olona mba tsotratry ny loza nizaniza mandre ny afatra tompo mba ho tonga fanetretena tanteraka, ho tonga mifibebahana anaiky ny famarinany teninao de misaotra indrindra ray ny anaranao Jesosy, amen. Manovelomantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manonona ny fahasoavana sy ny fitanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva.